miaraba anareo ministra sy madame procureur ary mamerina ny araba ihany koa any vahoaka malagasy. Zay Andriamatofiloha antsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao. Andriamatofiloha ontsany fo mijery renim-pianakaviana mitomany ny zanany maty, ontsany fo mijery an'ireo avany izay mitomany ny avany maty. Mahakasika n'ity tranga teny Ambohi malaza ity, Andriamatoa ministra, voaresaka matetika ny tranga hoe botulisme, ny tranga hoe empoisonnement, ny fitondram-panjakana hatrany ambolohany no efa nametraka hoe resaka fanapoizinana izy ity fa tsy resaka fahapoizinana ara-tsakafo. Mipetsaka ny fanehoan-kevitra hoentin'ireo olona izay atao hoe professionnel ao anatin'izay, raha tsy resakantsika afa-tsy ny dokotera, ny mpitsabo na avy eto Madagasikara izany na ny avy any ivelany. Io ihany koa ny fanehoan-kevitra mety ataontsika hoe ara-politika, fa misy voaresaka ao anatin'izany mety ohatra, mety ho fahatapahan-jiro ary voaresaka ny tao anatin'ireny mahakasika ny mety hoe andraikitry ny fanjakana ohatra ny jirama ao anatin'ireny. Andriamatoa ministra, inona ny tena zavatra marina takina anatin'izy ity hoe botulisme ve sa empoisonnement marina no voaresaka atao anatin'ity raharaha Ambohi malaza ity? Misaotra ny amin'ny fanontanianao alohan'ny marina ny fanontaniana dia miaraba fanatanao Andriamatofiloha, miaraba antsika manatrika eto amin'ny efitrano ary miaraba ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana eto. Raha vao nitrangy ny affaire Ambohi malaza iny dia latsinainy maraina dia efa nidina teny toerana ny tenako niaraka tamin'ny ekipa tao anatin'izay tao amin'ny AGRA ary efa nanomboka ny investigation amin'ny laboratoire. Tamin'ny voalohany dia ny rano tao anatin'ny vavon'ilay olona na suc gastrique aloha nalaina tao anatin'izay dia nitestena ilay izy dia nahitana fa rehefa ohatra ka amena an'ilay souris ilay izy dia maty. Tao anatin'izay efa nanontaniana koa le marary satria amin'ny fitsaboana dia tsy maintsy misy interrogatoire aloha le olona hoe inona ny zavatra nisy dia tao anatin'ny interrogatoire an'ireo olona ireo nahitana anankiray satria tamin'ny fotoana latsinainy maraina mihitsy le ramatoa vao niditra tao amin'ny hôpitaly dia olona nihinana donaty ao anatin'izay. Zavatra anankitelo no tsy mampatombona le botulisme. Voalohany indrindra tsy mbola nisy mihitsy ny hoe no zany patisserie no mahatonga an'izany botulisme zany. Mahatonga botulisme dia ny charcuterie sy ny resaka sakafo ambifotsy raha hoe sakafo ny resahana. Ny faharoan'izay dia satria namena an'le totozy le donaty satria nalefa tany amin'ny laboratoire teto anivon'ny ministère CSQDA dia hitra dia maty le totozy. Fanao rehefa ohatran'ny hoe manao test de toxicité ary raha ohatra hoe botulisme io dia namena an'ilay totozy fa nitrangana botulisme maty ny totozy après 3 à 4 jours, 3 na 4 andro vao maty ilay totozy. Ny fahatelo aorinan'izay ny miaraka anatin'izay argument zay dia ny botulisme tsy mahatonga fahasamban'ny aty, tsy mahatonga fahasamban'ny fo ary tsy mahatonga fahasamban'ny rein na ny vo, fa ireo olona ireo rehefa nalefa ny analyse fitiliana tany amin'ny laboratoire dia simba ny sela ao anatin'ny fony, simba ny fonction rénale na ny voany ary misy olana amin'ny fony. Ny fanjakana zany vao nanomboka izay teto anivon'ny ministère dia efa tonga dia hoe tsy botulisme zany io. Amin'izao fotoana izao tsika misy ny mijery hoe médecine basée par les preuves dia mijery ny recherche scientifique niseraka izao tontolo izao ny olona hoe efa nisy ve zany patisserie zany nahatonga botulisme, tsy nisy io nanankiray ary. Dia ndroso tao anatin'izay zany zahay tamin'ny fomba nanaovana ilay fanadidina dia vao nanomboka mihitsy dia efa fantatra hoe fanapozinana io na empoisonnement fa tsy resaka an'izany botulisme izany. Ny symptôme na voaresaka atao anatin'ireny Andriamatoa ministra nisy fanadidina na interview izay nataonao teny anosy teny amin'ny hôpitaly AGRA mahakasika an'ilay hoe manjavozavo ny masony, izany hoe tsy tafiditra ao anatin'izay symptôme izay nefany atao anatin'ny fanadidina noentin'ny mpanao gazety ary fijoroana vavolombelona noentin'ireo izay atao hoe ny survivre atao anatin'ireny dia nisy an'izay symptôme izay ahoana ny mahakasika an'izay hoe tena ao anatin'ilay symptôme ve ity hoe manjavozavo na mandrovo ny maso tratran'izay empoisonnement sy ny botulisme izay? Eny tompoko. Ao anatin'ny symptôme na soritra retana dia tsy niteny zany ilay olona hoe mandrovo ny masony. Dia nefa ny tena karakteristika amin'ny botulisme mihitsy ny hoe mandrovo ny masony, diplopie filazana azy amin'ny teny frantsay.
Ireo olona ireo nefa tsy nanao diplôme tao anatin'izany. Fa ny rehefa mandeha anatin'ny mandroso ohatran'io mantsy ianao tsy zavatra raina ro jerena fa ny soritra rehetan'ilay olona miaraka amin'ilay analizy rehetra rehetra dia izay na tonga hoe satria misy olona mantsy mitarika ny anatiny any ohatra hoe manao paralysy ilay olona, malemy ilay olona dia nefany ireo olona ireo vetivety kely izy dia tonga dia tsy afaka mihetsika rehefa nijerena dia tsy hoe paralysé izy fa tsy afa-mihetsika ny vatany. Paralysy an'ny botulisme dia paralysy manomboka any amin'ny extrémité miakatra tsikelikely mandrapatonga any amin'ny tova fisefoana zay mahatonga any amin'ny telo efatra andro any zany ilay olona zay vao manomboka misepitra fa reto olona reto tsy reto ny zavatra misy fa tonga dia tsy afaka mihetsaka ny ratsambatany dia tonga izy dia sepitra tout de suite dia tonga dia misy nijanona ny fony tsy tafiditra anatina botulisme mihitsy zany. Ary rehefa ohatra ka hoe misy problème cardiaque ilay olona raha misy ary dia satria tsy afaka miaina izy dia sepitra ny fony, sepitra ny raha io zany avokaviny dia vokatr'izay dia reraka ny fony dia mijanona ny fony. Fa ireo olona ireo problème cardiaque tonga dia mijanona ny fony, tsy ahoana tonga dia mijanona ny fony saturation 96 97 98 fa tonga dia mijanona ny fony. Ary rehefa ohatra ka ndraisin'ny dokotera izy ka nataon'ny dokotera massage cardiaque dia tonga dia velona avy hatrany. Ny botulisme tsy mirépondre zany fa tonga dia rehefa maty ilay olona dia maty. Analyse ianareo Andriamatoa Minisitra araka ny nambaranao nampanao analyse teto Madagasikara namantarana izay hoe empoisonnement zay na rehefa tany ivelany ihany koa ilay analyse raha ny nambaram-panao gazety vahiny izay nanao fanavy adiana tany ivelany tany zany dia hoe tsy manana capacité idétecter botulisme io laboratoire tany ivelany io. Inona moa zany io laboratoire io, aiza io laboratoire io fa tohatry ny tsy nambaranareo manko ny mikasika an'izay laboratoire tany ivelany izay tsy manana an'izay capacité ana botulisme izay tokoa hoe zany io laboratoire io ilay olona nanao an'ilay analyse ihany koa toa tsy manana an'ilay compétence raha ny nambaran'izy ireo eto ianao anambaran'izay hoe inona marina ny zavatra misy. Tena nataon'ny ministera fahasalamam-bahoaka lahara-pahamehana ny fitadiavana an'ilay singa hoe inona satria ny totalin'ny laboratoire nandefasana an'ilay singa dia anankefatra. Anankiroa teto Madagasikara, ACSQDA teto an'ilay ministera, ny INSTN ny anankiray dia rehefa tany ivelany tany France dia ny Institut médico-légal de Strasbourg ary nandefa analysy fanefany zany tany Maurice. Ny Institut médico-légal de Strasbourg io dia institut efa nisy nandritra ny 200 taona, 200 ans d'expertise médico-légale. Ary rehefa mijery ianao dia manana compétence en criminologie recherche criminelle jerenao anatiny ao ny resaka autopsie organe ny singa vaman'olona rehetrarehetra ataon'izay ina hoe le laboratoire izay ny fitelinana azy. Le olona signataire an'ilay résultat dia olona izay professeur efa expert judiciaire any amin'ny cour d'appel depuis 1992. Zany hoe ny fidina manokana mihitsy hoe iza le laboratoire andefasana anazy fa tsy hoe alefalefa ohatran'izao io fa amin'izay mazava-dehibe zay hoe tsy maintsy tedavina ny marina, tsy maintsy jerena hoe inona ny antony mahatonga an'izao zava-misy eto Madagasikara zay dia zay ny critère de choix hoe iza nefa manana izay expérience zay vitsy angamba ny olona manana institut manana expérience 200 ans zany 2 siècle nanana an'izay le olona dia zay ny antony hoe tany nandefasana an'ilay analyse ary tena manana compétence amin'ny resaka toxicologie an'ilay olona. Ny hitaritan'ilay mpanao gazety anazy mantsy dia hoe tsy manana compétence na botulisme marina zany satria vao nanomboka anie dia efa hita hoe tsy botulisme. Inona moa zay nandefasanao raharaha anatina botulisme raha ohatra ka hoe vao manomboka izy dia efa fantatrana hoe tsy botulisme io fa poizina dia natao teto an'ivy ministera hoe inona zany le poizina nahatonga ny olona faty maty. Zany hoe le critère nanaovana an'ilay izy inona nahatonga hoe tsy nahatonga tsy laboratoire maromaro raha natao hoe nisy ary zany tany Maurice zay atao Frantsa inona tena critère akoatran'izay voalaza izay Andriamatoa Minisitra satria raha ny fanazavany le mpanao gazety vahiny dia tsy manana izay compétence izay le critère tiako fantarina hoe tsy misy critère hafa ve satria anankiray nanaovana izay laboratoire zay tany a Frantsa ny resako akoatran'ilay Maurice resahana teo. Ao Strasbourg dia misy laboratoire anatina pôle biologie dia rehefa mijery anatin'ilay pôle biologie ianao dia misy hoe toxicologie ao anatiny dia ao anatin'izay ny misy antidopage dia mety izay angamba dia ilay mpanao gazety hoe antidopage fa izay ny mahatonga namame ilay anarana ho antsika satria manana accès amin'ny internet daholo tsika Institut médico-légal de Strasbourg ny anarany dia jereo fa ao anatinao misy hoe toxicologie dia ao anatiny mihitsy ny compétence ny recherche olona maty ao anatin'izay. Le tiako kely le tena mahatonga anareo
ny assisté tamin'ilay empoisonnement mikasika an'ilay totozy nanaovanareo an'ilay izy tsara verina azavaina tsara hoe ahoana tsara napanao nisy totozy tsara mikasika an'iny. Ia azavaina fifonga mandeha amintsika vahoaka manatrika eto ny fanaovana anazy rehefa ohatrany eo rehefa fantatranao zany hoe manana ayay ianao hoe inona le mety sakafo mety mahatonga anazy dia angalana le sakafo iny dia mena totozy satria ny test de toxicité ny filazana azy jerenao hoe mahafaty sa tsy mahafaty le izy tsy maintsy totozy ny anaovanao an'izany fa tsisy afa-tsy totozy ny anaovana anazy dia rehefa avy eo amena an'le sakafo le totozy dia manao observation amin'izay anao jerenao hoe au bout de combien de temps ao anatin'ny minitra firy na adiny firy vao maty an'le totozy. Ity zavatra ity latsaky ny 10 minitra angatahana moa le ao anatin'ny sary fa misy séquence nalaina film atao anatin'izay ao anatin'izay ahoana ny fomba fiseho an'ilay fahafatesan'ilay totozy ao anatin'izay satria tonga dia manao crise convulsive mihetsiketsika ilay totozy ao anatin'izay mba angatahana ao amin'ny sary hoe raha ohatra ka mba afaka alefa izay sarina totozy izay zafady. Matiny ray sepitra izy io satria hitanao mihitsy eo amin'ny krafitra côté dia latsaky ny 10 minitra ilay totozy dia maty tao anatiny. Aloha sasina ny lasa côté io zany mahatonga araka nazavety hoe tena mety hoe tafiditra any anatina fanaovana fitezavatra fa raha mena sakafo ohatran'izao ny vilo zany dia afaka telo le ambon'ilay sakafo maty le am'ilay sakafo telo amin'ny tapany efatrandro any izy maty amin'ny 10 minitra izay mahatonga tena poizina izy fa tsy hoe toxine ny ao anatiny io satria rehefa tafiditra anatin'ny olona le toxine botulisme raha sanatria hoe botulisme mbola miditra anaty lalan-dray mbola ela be vao tonga any anatin'ny retsika le olona dia izay no mahatonga hoe ela ny symptôme nasoritra retina vao mipoitra. Ny zavatra ataontsika androany moa dia hoe ilaza ny zavatra marina rehetra ary ho fanampiana ny zavatra nytenen'ny Andriamatoa Minisitra teo dia tiako ny ahafantarany vahoaka malagasy fa vao nisy io trango io isan'andro miantso ny minisitra tompon'andraikitra mba hanome ana hoe aiza ny fivoarany ny ity toe-draharaha ity satria tsy zakany sainy no mare hoe misy tanora maro tsy manatsiny ndaosan'ny fahafatesana tapoka teo. Mantantsika teo ny miresaka hoe nisy an'ilay analyse zany misy nalefa tany ivelany misy mpanao gazety ozy izy Abraham Razafy miteny fa io laboratoire zay nanao ny analyse any ivelany io dia tsy afaka midétecte any lay aretina na fanabozinana na botulisme. Ny zavatra tsara fantatsika angamba ny rafitinina dia tsotra nitranga ny fety tamin'ny asabotsy 14 juin 15 juin betsaka ny olona maty tafiakatra 5 ozy izy monsieur le ministre ny filaminam-bahoaka atao efa nanomboka ny enquête ny teo amin'ny police Pyrénées. Ny zavatra nisy dia nisy rangahy anankiray zay nandeha namonjy fety dia nitondro tsy ninana fa nitondra an'le de note zany nody tany an-tranony ary rehefa nody tany an-tranony dia nameno de note io any vadiny tonga avy teony eo dia niditra hôpitaly le vadiny tratran'le symptôme rehetrarehetra dia iny vomina le lohan'ilay vadiny iny no nalefa natao analyse tany amin'ny laboratoire tany ivelany. Ina ny antony? Ny antony satria le de notes teony eo dia nalain'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka nampinanina n'ireo totozy na souris zay hitantsika teo enitsika tsara angamba nisy tao anatin'iny fa le lendemain le 15 ihany dia tonga dia nataony test teony eo zany dia maty ny totozy
tsy misy aia zany ary zay ny natonga anan'ilay fitenenana hoe rehefa azo ny enquête zay nataony enquête mixte nataony gendarmerie sy ny polisy dia voapirofo fa tamin'ny alalan'ilay deux notes no nisy singa nampijirina zay nafaty an'ireo tanora rehetrarehetra fa mba hahafahantsika miala amin'izay aia zay ny antony nandefasana an'ilay vomi sy nandefasana an'ireo preuve scientifique rehetrarehetra tany amin'ny institut de médecine légale tany Strasbourg zay io zany reo moa nyteneniko teo hoe tsika to ary ny anaty tsikeko mihitsy ny sanatrin'ny vavaladiny lela hoe manararopaty any amin'ny toerana any amin'ny resaka tsisy fa io hitatsika laboratoire institut de médecine légale de Strasbourg io laboratoire de toxicologie zany hoe miverina resaka fanapozinana na ny fanapozinana ny olona miasa ao ary nanao ny test dia tsara fatatsika tsara fa expert en criminologie amin'ny fanapozinana toy izao iza moa io expert io professeur Fatadaz izay efa président de la toxicologie analytique tany France efa président ny association internationale des toxicologues de médecine légale zany hoe raha misy zany ny zavatra fanapozonana na ny zavatra ohatran'izao mitranga zao eto ao a France sy maneran-tany any no alefa le izy ka diso ny filazan'ireo mpanao gazety zay lasa tsy mpanao gazety tsony ankehitriny satria taizanareo moa nahita mpanao gazety lasa atao interview eto amintsika eto Madagasikara ihany misy an'izany asa inona ny tanjon'ireo olona reo dia akatoko ny baraingo fa ny zavatra tiako lazaina zany dia ny hoe isorana ministère nanana an'izay réflexe zay hoe andao ataony test ary rehefa mivoaka ny test tany dia voapirofo ao anatin'io fa nisy singa zay pozina hita sy azo avy amin'ny zavamaniry eto Madagasikara zany hoe hatrany am-boalohany efa fantatra fa fanapozonana ny zavatra misy iza ny tompon'andraikitra amin'izany reo ny tompon'andraikitra rehetra ny procureur asiana fa azany koa aloha ny ana ary ataoko fa mazava mahakasika an'izay resaka fanapozinana resaka pozina natao anatin'ny deux notes no nafaty an'ireo tanora zay ndozany fahafatesana tamin'ny zavatra tsy vidiny sy tsy rarin'izay fa fantatra moa zany le pozina tsy misy hoe zany ny antidote satria zao tamin'ny herinandro mbola nisy tanora mbola nodimandry sa hoe lafo ny antidote dia tsy mividry ny fitondram-panjakana maninona tsy atao evasana ihany koa reo tanora mbola ao amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao satria izay no misy mangataka ihany koa amin'izao fotoana izao andriamato minisitra anatina toxicologie moa satria hitantsika teo zao ny échantillon nalefa tany herinandro vao azo ny valana fa tsy azo eny vao io raha anatina fanapozinana no mpoazo any ohatran'io ianao tsy afaka hiandry ela be ohatran'io hoe hiandry firy semaine ianao vao andeha anatin'izany fa ny pratika fanao rehefa ohatra ka manao mandray tanana olona empoisonné ohatran'io dia misy natao hoe test thérapeutique andramana le izy hoe inona no antidote misy satria efa fantatra hoe reto avy mety karazana antidote misy dia misy protocole apetraka ao anatin'izany dia rehefa ohatra hoe manomboka mirépondre le olona dia tohizana kelikely ahafahana mijery an'izany fa rehefa tsy misy valina zany amin'ilay olona hoe tsy mety tsara ny faramany dia ajanona le izy le 17 natsofoka tao anatin'ilay olona ny karazana antidote anankiray dia ny zavatra hita tao anatin'izay nanomboka nietsika an'ilay olona
tao anatin'izay nefa olona tsy afaka mihetsika tao anatin'izany dia nitohizana ilay antidote io dia rehefa avy eo moa raha nivoaka ilay résultat dia tena nifanaraka tamin'ilay singa hita tao anatin'ny vavon'ilay olona mihitsy io antidote izay hita io zany hoe efa nanomboka tamin'ilay 17 zany ireo olona rehetrarehetra hospitalisé tao amin'ny hôpital Ravangadrenavalina dia efa namena n'izay antidote izay no nahafahantsika nazo an'ireo olona maromaro 28 nisan'ny hery zareo tena ny velona ao anatin'ny totaliny fa raha tsy nahazo an'izay tena tonga dia tapitra maty daholo ireo olona rehetrarehetra izao ary akasitrana feno anatin'izay ny mpiasan'ny fahasalamana nanao an'izay nanana izay réflexe izay hoe ahoana zany fomba anaovana ilay test thérapeutique fa efa le 17 zany izy dia efa nifanitsy tamin'ilay singa hita tao anatin'ny vavony le fanafody namena anazy ary misy protocole atao anatin'izany dia izay no mahatonga hoe tsy maty ilay olona. 7 efa nanomboka nanao an'ilay napiditra ny antidote ianareo nefa amin'ny herinandro teo zany hoe eo amin'ny 20 juillet na taloha kelin'izay mbola nisy ny nodimandry zany hoe tsy nandaitra tsara ve zany le antidote nataonareo le protocole de traitement nampiarinareo. Zavatra anankiroa ny hanazavana an'izany voalohany dia samy hafa ny réponse-ny olona na ny réaction-ny olona raha ohatra ka sanatria voapozina izy misy matanjatanjaka dia mahavita miaritra elaela fa misy ny olona tonga dia fragile dia tonga dia miatra amin'ny vatany izay fanapozinan'izay faharoan'izay raha vao ohatra ianao ka hospitalisé any amin'ny réanimation ohatra ny 10 dia misy ny complication na réanimation lasa misy infection n'ilay olona lasa misy infection any amin'ny tataviny dia lasa migerer an'ilay complication indray zany ilay olona dia ary n'ilay fanapozinana koa anatin'izay ny recherche hatramin'izao dia milaza fa eo amin'ny 72 heures eo no mijanona ao anatin'ny vatana ilay antidote ina moa ilay poizina dia rehefa tapitra izay dia ny complication ilay vokatra ilay izy amin'izay zany no gerenao anatin'izay fa tsy hoe ilay le fanapozinana dia ireo olona ireo izay no mety explication anatin'izay hoe isan'ilay fragile ilay olona dia tatyarina izy mbola ny flanché tao anatin'izay lasa nodimandry moa zany ao anatin'izay satria le infection anatina miliona réanimation mafimafy tsy mitovy amin'ny infection ivelany io fa matetika ny infection tanatina réanimation infection mafimafy ny traitement antibiotique anaovana anazy. Ho an'ireo amin'ny hôpital vetivety Abraham le vasanina mbola tsy voavalin'ny monsieur le ministre azafady indrindra. Ny évacuation sanitaire mila état stable tsara le olona vao afaka ataon'ny évacuation sanitaire. Le olona teto Madagasikara nafana namonjy anazy dia natao nasiana trachéotomie zany hoe lavana teto ny tendany teto dia teo natsofoka ny tuyau ahafahany miaina instable zany ireo olona ireo dia raha ny état tsy afaka fa vao mandeha miditra anatina dépressurisation tonga dia maty ao anatin'izay. Fanazavana no entiny reniny nombana dia atao hoe izy no tsara indrindra tamin'ny état an'ireo marary tao amin'ny hôpital izay Narahamaso tao ireny tranga ireny araka ny zavana nentinao teo nefa samy hafa izay réaction ny marary tsirairay izay inona indray no mahatonga ny hoe le olona efa salama ataontsika anatina farangisosina no izy indray no nendosiny ny fahafatesana tsy nandaitra araka nambara teo ve izay atao hoe antidote izay sa inona mety antony nahatonga izay fa nisy izay hoe lueur poiranga ny filazantsika anazy ho an'ireo fiavina dia nefa tao aorian'izay lasa nitarika hatrany amin'izay fahafatesana izay. Izay tena pozina mantsy ny pozina manana izay ny teneniko hoe les conséquences rehefa avy eo amin'izay zany mila gérenao rehefa avy eo dia isan'ny effet an'io zavatra io satria ny effet an'ilay singa tao anatiny misy hoe tension instable araka teneniko teo ilay olona ny tao anatin'ny hôpital misy tonga dia hoe janany foana dia ilay olona nivoaka rehetrarehetra zao efa nitenenina hoe mila atao surveillance nareo misy atao surveillance satria dia manao an'ilay pansement eto amin'ny tendany eto izy dia arahamaso akaiky ireo olona ireo justement mba tsy hisian'izay zavatra tranga ohatran'izay. Manana ny atao hoe statistika marina avy antsika amin'izao andriamatoa ministra satria betsaka ny mandeha misy mihitsy moa manao kajikajy any anatin'ny tambazotra-tserasera any misy an'izy io misy ihany koa no mety ho voalaza fa tsy voaray an-tanana teo anivon'ny hôpitaly Asifa tany amina toerakafa aiza ho aiza ny situation amin'izao tsika miresaka izao na dia efa nisy ampany voalaina aza teo. Nisy hôpitaly anaky 7 nidiran'izy ireo voalohany tao amin'ny ACR nisy olona 220 niditra tao velona 320 zao anaky 3 maty 120 teny amin'ny klinika anakady fotsy misy olona anakiroa niditra maty avokoa moa ireo olona niditra teny amin'ny klinika anakady fotsy ireo teny amin'ny hôpitaly
militaire nisy olona anankitelo niditra teny ny anankiray velona ny anankiray mbola en cours de traitement zao dia ny anankiray efa maty teny amin'ny mpitsabo mikambana nisy olona anankiray niditra tany maty le olona tany teny amin'ny CHU Andotapenaka ny hôpitaly Manarapenitra nisy olona anankiray niditra dia maty le olona teny teny amin'ny hôpitaly Bevelatana nisy olona anankiray niditra dia maty anankenina moa zany fa tsy fito satria ny totaliny 60 isan'le olona dia 24 velona anankiefatra zao mbola en cours de traitement dia 27 ny totalin'ny olona maty tao anatin'ity aferana Mbolamala. Anisan'ny fanontaniana miverimberina ihany koa Andriamatoa Minisitra mahakasika ny hoe ilaina ve zany sa tsy ilaina ny fanaovana autopsie an'ireo efa nodomandreo ahafahana mamantatra an'izay sa ilaina satria misy ihany koa ny fanehoan-kevitra na rahantsika tamin'ny tambazotra tserasera misy mihitsy moa ny miaramila le médecin légiste nanambarana izany hoe tokony natao izay autopsie izay. Misy singana autopsie any amin'ny ACSQD amin'izao fotoana izao. Ohatra zany hoe le pozina nefa fantatra hoe inona ao anatin'le izy raha ohatra ka hoe satria izy io mantsy mandeha par étape hoe inona ny échantillon alefa dia izay na tonga hoe le vomiro inona fray indrindra sady iny zavatra mbola sur le vivant zany nandefasana anazy fa ny autopsie efa olona efa maty ny organe nataonao prélèvement zany saoty sanatria efa tsy otsony le izy dia izay na tonga hoe zavatra velona aloha nalefa fa raha sanatria tsy nahita dia tsy maintsy nalefa le organe izay natao autopsie tao anatin'izay.